misy tarika roa. Tarika voalohany ny président ny FLM, manarakaraka azy dia ny président ny FLM zany tarika voalohany, ny président ny synodal ny FJKM, ny vice président ny synoda pastora John Arvelo Edmond, ny pastora Flavien Volatombo, ny pastora Andriamalala Edson, ny katekista Rivo ary ny Doniany Fifily eto amin'ny SPFLM. Ny tarika faharoa izay tarihin'ny président ny synoda partany Fiangonana Luterana Malagasy ety Eropa dia ny Doniany Fifily Andriamatoa pastora Andrianarjona Germain, ny Ray aman-dreniny Toby Dr Elinirina Rawelisson, ny pastora Raseta, Ramatoa Andriana Solo Yvonne, Ray aman-dreniny Toby avy any Madagasikara ao amin'ny Toby Amborbao, ny pastora Razana Lisy ary ny katekista Randriamalala Miravson. Dia toizatsika ny raha faharaiky amin'ny 770 ny andininy rehetra. Ny mpamaky teny sy ny mivavaka. Vavaka voalohany Ramatoa Abersta Solo. Ny vaky teny voalohany efa nomeko ana Raharzona Arvelo Maxi. Ny vaky teny faharoa Ramatoa Ratovery Solo. Ny vaky teny fahatelo Ramatoa Rafaralatsiba Benedictine. Ny vaky teny fahefatra ny katekista Naly Randrena Solo ary ny mamarana ny vavaka dia ny katekista Obermont Ramarzon. Dia ataosika ny hira faraiky amin'ny 700 manomboka amin'ny andininy faharoa ka hatramin'ny farany. Mivavaka isika Tompo. Sotranao zay Jesosy Tompo fa mbola niteny taminay ianao nandritra ity isan-taona ity ary indrindra tamin'ity maraina ity.
ary dia mbola hiteny aminay indray ianao amin'izao fotoana izao. Mangataka anao aniraka ny fanahinao masina mba mpahafantatra anay ny sitraponao. Ko dia mamindrafo mamelany elokay re amin'ny tsy finoanay ka mahatonga anay tsy toetra, mahatonga anay tsy handeha ary tsy halala zany sitraponao zany. Dia mipahirezy mandrakarivo zay mba hiankinanay amin'ny herin'ny fanahinao ka tsy anao na inona na inona zay ivelany sitraponao zay fa handeha araka ny sitraponao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika ry havana mipahirezana amin'izao fanokanana izao dia ny tenin'Andriamanitra zay hitantsika ao amin'ny Kolosianina, epistely ho an'ny Kolosianina toko voalohany ka manomboka amin'ny 5:7 sy ny 10. Efesianina Kolosianina toko voalohany ny 5:7 ka hatramin'ny 10. Toy izao mivaky ny teny amin'ny alalan'i Jesosy. Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka hoanareo mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo miendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Amen. Tenin'Andriamanitra zay nampitainy Paoly apôstôly ho an'ny olona masina na ho an'ny fiangonan'Andriamanitra tany Kolosia. Raha io fiangonana tany Kolosia dia tahaka ny tany Efesosy ihany, tsy mba nisy zavatra nanahirana loatra teo amin'ny fiainan'ny fiangonana tahaka izay hita tany Korinto zany ohatra, fa fiangonana zay nitoetra tsara tamin'ny finoana, fiangonana nitoetra tsara tamin'ny fahatokina sy ny fahalalana an'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Kanefa dia tsy maintsy mitaiza ny fiangonana, mitaiza ny zanany Paoly apôstôly dia ny kristiana ny mino, mitaiza azy amin'ny fananara, mitaiza azy amin'ny fanitsiana, mitaiza azy amin'ny fampahirezana koa. Ka na dia fiangonana zay atao hoe mitoetra tsara azy dia tsy maintsy atao zany mba ho arifalina ho amin'ny fiainam-panahin'ny fiangonana, mba ho arifalina ka tonga ny fiangonana hitombo mandrakariva amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Ka raha misy tojo ny sarotra, raha misy tojo ny fahavalon'ny fiangonana dia mitoetra ho mahatoky ao amin'ny Jesosy izy. Ka eto Paoly apôstôly dia nanafatra tsara hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka mangataka ho anareo mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Ny manahirana ny fiangonana ry havana na tamin'ny andron'ny apôstôly ary indrindra amin'izao androntsika izao dia ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra. Io ny manahirantsaina
ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary matetika ny fiangonana, matetika na disia zanaky ny fifoazana azy, dia mandeha amin'ny fieverany saitsika, mandeha amin'ny fisainany fotsika, te hahalala zany sitrapon'Andriamanitra zany, te handeha amin'izany sitrapon'Andriamanitra zany. Ka raha avy amin'ny fahalalana sainao sy amin'ny fisainany fonao, dia tsy hahalala ny sitrapon'Andriamanitra anao vinanao vina ianao, fa zay sitrapony maha-olombelona mpanotantsika dia mitondra sy mitarika antsika ho amin'ny fahafatesana mandrakizay, dia ny fialana amin'Andriamanitra zany. Zay ny fitarian'ny saina sy ny fisainany fo. Mitarika antsika mandrakariva hiala amin'Andriamanitra, na dia ho tonontsika injato amanarivo miazany hoe sitrapon'i Jesosy. Raha mbola vokatry ny sainao sy ny fonao, tsy hahalala ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Aoko ho fantatsika zany. Ary manahirana indraindray amintsika zanaky ny fifoazana, dia mitopiteny fantatra, izao nataon'i Jesosy ary Jesosy mihitsy nampanao ahy izao. Ary leo mihitsy ny sofina rehefa mandeha an'izany ary miteny ahy. Aza mba miteniteny foana, sao dia mba ny sainao ihany no ilazanao hoe izao no nataon'i Jesosy tamiko. Sao dia mba ny sainao ihany no misaina fa eken'i Jesosy izay nataoko. Kanefa amin'izay anonanao an'izany eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra no hanimbanao ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy hahalala ny sitrapon'Andriamanitra anao vinanao vina isika, raha tsy amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy. Inona no dikan'izany? Raha miresaka hoe fahendrena sy fahazavana avy amin'ny fanahy, dia tsy hafa ny fahendren'Andriamanitra, tsy hafa ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahazavan-tsain'Andriamanitra afa-tsy ao amin'ny Jesosy irery ihany. Ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty, izany ny fahendren'Andriamanitra hamonjena ny olombelona mpanota, hamonjena anao, hamonjena ahy. Io ny sitrapon'Andriamanitra zay ao amin'ny Jesosy irery ihany. Ary ao no ahitanao sitrapon'Andriamanitra, fa tsy ivelany zany Jesosy zany, tsy ivelany zany hazo fijalian'i Jesosy zany. Ndraindray koa aza miheverintsika fa misy ny sitrapon'Andriamanitra dia amin'izay saim-pantatsika ny amin'ny Jesosy. Satria izay hitadiavanao an'i Jesosy dia hitadiavanao ny amin'izao fiainan'izao ihany. Ny hitadiavanao izay ahasorosoan'ny fiainanao, ny hitadiavanao izay metimety sy hitomboanao ny amin'izao fiainan'izao ka hilibanao amin'io tany. Zany matetika no ilazantsika na ny hitadiavantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Misy olona anankiray tany Madagasikara nanofatranon'olona izy. Rehefa nanofatranon'olona izy, tsy nahavoanofatrano nandrisiny 5 volana, dia nanome 2 volana ny tompotrano hoe raha tsy mahavoaloanao amin'ny volana ambony dia esorona amin'ny trano ianao azafady indrindra. Mba mpanajana nanaovan'ilay olona azy. Inona ny zavatra natao? Tsy manaja mpanompon'Andriamanitra. Zany hoe ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho arahany, tokony ataonao. Tany saina sitrapon'Andriamanitra nefa ny manao adalana hanafitohina ny olona tsy ho tia ny fivavahana. Firifiry amintsika ny mandray anjara ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra nefa mampientaka ny olona ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra fa izany, na dia hivavaka impiry amin'Andriamanitra ianao. Aoka andiny tenany amin'izany tsika rehetra, na iza. Izay sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy mitaona ny olona ho amin'ny fibebahana, mitaona ny olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
izany no antso ny batisma, izany no antso ny famonjenao amin'i Jesosy Kristy, izany no sitrapon'Andriamanitra. Dia mihevitra koa ianao sitrapon'Andriamanitra tsy tamanao amin'ny fiangonana misy anao. Mitady Jesosy ery, mitady Jesosy ety, satria ny Jesosy ny atao protestanta dia Jesosy maty tamin'ny hazo fijaliana, mitsangana tamin'ny maty. Fa ny ianao Jesosy tadiavinao, Jesosy mamirapiratra amin'ny voninahitra. Nefa tsarovy fa na dia nanana ny endrika Andriamanitra azy izy dia nofoanany ny tenany, ka nanolo tena hatramin'ny fanetrentena, hatramin'ny fahafatesana teo ambony hazo fijaliana. Io ny Jesosinao, fa tsy Jesosy ny voninahitra, Jesosy ny fahamboniana, Jesosy ny fananakarena, mba hanananao an'izany rehetrarehetra izany hilibanao amin'ny fiainanao eto amin'izao tontolo izao. Mitarika ho amin'ny fahaverezana mandrakizay ny fisainanao, ny fisainan'ny fonao izay te halala ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany, raha miteny fahendrena sy fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina dia tsy hafa fa ny tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra izany. Ary raha milaza tenin'Andriamanitra dia izao ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganana voalaza hatrany amin'ny Genesisy hatrany amin'ny Apokalypsy izany. Io ny maha-baiboly ny baiboly, mahasoratra masina ny soratra masina, maha-tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra, dia ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy. Raha tsy zany famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy zany dia mamaky Romain ihany ianao mamaky an'io baiboly io. Fa noho n'izany famonjena ao amin'ny Jesosy zany dia herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany. Ka raha miteny hoe fahendrena fahazavana avy amin'ny fanahy dia tsy hafa fa ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io no iasan'ny fanan'Andriamanitra, io no iasan'ny fanahy masina, ka mitarika ianao halala ny sitrapon'Andriamanitra ary hiaina amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Mba tsy hiteniteny foana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika dia aoka ny tenin'Andriamanitra no mibaiko ny fiainantsika. Ny tenin'Andriamanitra no mampahafantatra antsika izany sitrapon'Andriamanitra izany dia ny famonjena ho antsika tsirairay avy izany. Inona ny fikasany izany amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra? Ny sitrapon'Andriamanitra dia izao mitaky na mikendry mandrakariva mba handehananareo mendrika ny tompo ny teny eo amin'ny 9:10. Handehananareo mendrika ny tompo. Raha ny Filipiana milaza azy dia ako mendrika ny toe-panahy, mendrika araka ny filazantsara. Ho ny Filipiana 2:17 toe-panahy mendrika ny filazantsara. Zany hoe ny fiainanao amin'ny maha-olom-bovonjy ianao, ny fiainanao dia fiainam-baovao, fiainam-baovao, satria niara-maty tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana ianao ary niara-natsangana koa amin'ny vonany mba handehananao amin'ny fiainam-baovao. Hoy Paoly Apôstôly eo amin'ny Romanina 9:9, handehananao amin'ny fiainam-baovao, amin'ny fahamasinana, amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Izany mikendreny sitrapon'Andriamanitra ry hava, izany mikendreny sitrapon'Andriamanitra. Handehananareo mendrika ny tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Dia izao ny mamantatra ny tenantsika isan'andro isan'andro isika no hoe izaho ve mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, izaho ve mba mendrika ny sitrapon'Andriamanitra zao ataoko izao. Na ny fiteniko, na ny fijeriko, na ny famindako,
na ny fitafiko na inona izay momba dia mendrika ny sitrapon'Andriamanitra ve. Ny tsy fahafantaranao an'izany, ny tsy fahamantaranao ny tenanao, ny tsy fandinianao ny tenanao no mahatonga anao hanaonao foana na dia zanak'Andriamanitra zay ianao. Inona ny fanaovanaovana foana dia tsy afaka faniotana, tsy mihay ny feon'ny fanahy masina ntsony ao feon'ny fieritreretanao fa ota ity ataonao ity fa mamono zany fieritreretan'izany ka tsy mampaninina rehefa mahita fahafinaretana vetivety, tsy mampaninina rehefa mahazo tombony vetivety, tsy mampaninina rehefa mahazo zavatsoa vetivety na tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra azy. Fantaro amin'ny alalan'ny fibebahana isan'andro ny tenanao fa ianao tsy ahalala ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy ny fiainanao ny ten'Andriamanitra ary ny ten'Andriamanitra no mitaonanao ho amin'izany fibebahana zany satria mampahafantatra anao ny otanao izy mpanota. Handehananao mendrika ny tombo zany, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, na inona ataonao, na inona fihetsikao, na inona fanompoanao ao amin'ny fiangonana, na inona zavatra ataonao amin'ny fiarahamonina eo amin'ny tokantranonao dia tokony ho araka ny sitrapon'Andriamanitra daholo zany. Ary io no lazainy hoe hanaovana ny zavatra rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ny fomba firesaka ao amin'ny vadinao, sa manao ny vadinao toy ny andevo ianao. Sitrapon'Andriamanitra ve ny fampiresanao amin'ny zanakao, sa manao tsindry azo lena amin'ny zanakao ianao. Sitraponao zanaka ve no sitrapon'Andriamanitra aminao zanaka ve ny tenenao sy ny hanajanao ny ray aman-dreny sady tsy manaja ray aman-dreny ianao. Sarotra mitaiza tanora amin'izao fotoana izao satria miezaka ny ahaleo tena ny tanora. Rehefa narina dia nareo nefa na ny andro, nareo nefa nahavita nataonareo, zay sakasakana-nareo hany ka manala baraka ny voninahitr'Andriamanitra ny tanora zay tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aoko ho fantatrareo tanora zany, efa nolazaiko teto zany, na ny hety volonareo araka ny sitrapon'Andriamanitra io sa araka ny sitrapon'ny Satana. Ny fiteninareo, ny fanoloran-teninareo mba misy ho an'i Jesosy va izany, fa ianareo dia efa nifidian'i Jesosy tao amin'ny batisa, manana firaisana aminy tao amin'ny confirmationna, nanavao an'izany tao ianareo ka nilaza hoe hifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Zay ny sitrapon'Andriamanitra dia dinio ny tenanareo tanora manaraka an'izany ve nareo. Velona ao anatinareo ve zany hifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra, sa mbola mitoetra sy milomano amin'izany asan'ny devoly zany sanatria tsy ho aminareo anie zany. Fahatelo, mahavokatra amin'ny asa rehetra ny sitrapon'Andriamanitra araka ny tenin'i Jesosy any amin'ny Jaona 5:10 dia izany namiraka anareo, izany nanindry anareo mba handeha sy hamoa hoy ny tenin'i Jesosy ary aretany vokatrareo amin'ny asantsika rehefa dia mikendry vokatra amin'ny asantsika Jesosy. Kanefa tsy isika ny mampahavokatra ny asantsika fa ho an'ny olona izay manana firaisana amin'ny Jesosy, manana fiangonana aina amin'ny Jesosy, dia Jesosy ny mampahavokatra ny asa. Io olona zay Paoly apôstôly rehefa niando izay ny Paoly zay ny Apôlôsy dia hoy Paoly apôstôly hoe zaho namboly, Apôlôsy nandena fa tsy nandena na zay namboly no inona fa izay
nampahavokatra. Iza ny mampahavokatra? Andriamanitra ny mampahavokatra. Ka aza mirehareha amin'ny asa vita raha misy vokatra eo amin'ny asanao, fa manetretena eo ambanin'ny tanamaherin'Andriamanitra, fa ny fahasoavan'Andriamanitra hoy Paoly no niara-ny asa tamiko. Amin'ny fanetretena mandrakariva no andehanantsika eo amin'ny fanaovana an'izao asa fanompony zao, eo amin'izao fanokananareo voatokana zao. Tandremo fa ndreo irehareha rehefa voatokana, tandremo sao dia eboebo rehefa voatokana, fa mandeha amin'ny fanetretena mandrakariva sy amin'ny fibebahana ny fiainana ny tenin'Andriamanitra mba hanantananareo ny tena sitrapon'Andriamanitra tokoa. Mila vokatra aminao Jesosy, sa ve ho tahaka n'ilay hazo nandrobona tsisy voany avy avin'ny Betania? Mba manao ny asa ihany dia hita hoe tahaka ny anjely ty. Mba manao ny raharaha amin'ny fiangonana ihany dia ty ny tena olombelona. Kanefa isy hoana ivelany fotsiny zany. Zany ny avy avin'ny Betania nandrobona be dia hoe noho izany ny tena hazo mahafinaritra ka tsisy voana andray azy. Ny voany kendrena voamendriky ny fibebahana aminao zany, mba azahoanao manompo amin'ny firaisana amin'ny Jesosy tokoa, ary mitady voa ho an'izay hitaona ny olona ho an'ny velany hiditra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Zany hoy ny manam-pahaizana ny atao hoe eklesia, mitaona ny olona ivelany ho ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io ny vokatra kendren'Andriamanitra amintsika, ary ny fanahin'Andriamanitra no mahatanteraka an'izany, fa tsy ianao. Ianao dia fitaovana ihany, fiasana ihany, aoka ho tsaroantsika, fa mitady vokatra amin'ny asantsika ny tompo. Kanefa tsisy vokatra raha tsy miray amiko ianareo Jesosy dia tsy mahay manao na inona na inona, fa zay miray amiko dia hamoa be izy. Zao no toko 5:10 zany. Ary farany, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Ianao hatramin'ny nanaovana batisanao, manahoana ny fitombony finoanao, manahoana ny fitombony fahalalanao rehefa tonga tao amin'ny confirmation ianao. Avy eo amin'ny confirmation ianao mpandray ny fanasany tompo, manahoana ny fitombony zany finoanao sy fahalalanao an'Andriamanitra zany amin'izao mahampiandry anao zao, amin'izao mahapastora zao, amin'izay hanompoantsika rehetra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Manahoana ny fitombony fahalalanao an'Andriamanitra, fahalalanao an' Jesosy izay namonjy anao ho afaka tamin'ny ota rehetra. Mbola ny finoana sy ny fahalalana nanananao teo amin'ny batisa tambony folon-kely va, mbola finoana nananao mandraky ny androany, efa antitra teo amin'ny fanompoana azy, efa mbavana ny fahafatesana, mbola finoana tamin'ny fahazaza. Ny finoana sembana ara-pinoany zany, ny vatatena ngeza, ny fisainana efatra taona. Ianao dia nanompo ela tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra vao 50 taona, 70 taona, 80 taona, nefa ny finoana izay nananao teo amin'ny batisa io ihany mbola nananao mandraky ny androany. Ary zay ny fahadso-kevitra, fa ny finoana tsy tahaka n'ity hazo ty. Ty hazo ty tonga ao anao 3 taona mbola io izy io, tsy mihetsika eo. 10 taona anao tonga io izy io, mihevasoka azy anao ataony matetika. Dia voatery lokoana veriny indray na tahaka izany mba hamiratra. Tsy statika ny finoana, fa ny finoana dia miaina, misy aina. Ny finoana dia velona, ny finoana dia mihetsika, ny finoana dia mitombo. Zany no ahaizany tombo. Ry kristianina malala, ry mpiandro malala, mba dinio ny tenanao hoe mitombo ao amin'i Jesosy va ianao, mitombo ny fahalalana an' Jesosy va ianao, sa mbola mitoetra amin'izay nahalalanao azy fony mbola kely.
tamin'ny nanaovana batisanao tsy mahagaga mitranga mihemitra ny fiangonana indraindray amin'ny kristiana betika miala betika miditra satria tsy mitombo amin'ny finoana tsy mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra aramika ny fiangonana iverinao fa zavatra haitraitra fotsiny ihany zany te hivorivory dende mba hivory kristiana ny razambe dende mba hivavaka natao batisy reny dia tsy maintsy matao batisy zahay rehefa atao batisy dia verimberiko matetika balanao tao trano ho isikiny eo ambony latabatra nefa rano elo afo nefa rano tokatrano tahaka zany confirmation tahaka zany rehefa atao mariazy nefa mpanompon'Andriamanitra zany ny zavatra misy balanao tao zay ve sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zay novidiny tamin'ny rany everiko fa tsy zany everiko fa tsy zany fa zay everiny n'Andriamanitra ny amin'ny hahalalanao sitrapony dia ny amin'ny fahendrena fahazavantsaina rehetra ny momba n'Andriamanitra zay iainanao ivelomanao noho izany aoka hamantatra ny tenantsika isan'andro sika mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ve amin'ny asa ataontsika araka ny sitrapon'Andriamanitra ve eo fahalalana ny fitomboana amin'ny finoana araka ny sitrapon'Andriamanitra ve fa raha manao zany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay rehetra miaino anao satria navelan'Andriamanitra ho eto amin'izao tontolo zao ianao nalainy avy amin'izao tontolo zao napetrany amin'izao tontolo zao mba hanino mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ahatonga famonjena ho an'ny hafa koa ahalalan'ny hafa koa ny sitrapon'Andriamanitra manana anjara toerana lehibe eo amin'ny Jesosy ianao izay nanolorany tenany ho faly teo amin'ny hazo fijaliana isolo voinanao hanisorany ianao tamin'ny onaonan'ny fahafatesana ka nanomezany ianao ny anaram-boninahitra fanjakam-pisorona ianao firenena masina ianao olom-boafidy ianao nalainy ho an'ny tenany ianao nomeny anaram-boninahitra noho ny fitiavany ianao jereo zany araho zany kanefa amin'ny alalany tenin'Andriamanitra ary farany dia hoy Paoly mangataka ho anareo mba ho fenoinany fahalalana tsara ny sitrapony ny tenin'Andriamanitra no ahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ary indrindra koa ny fitondranam-bavaka ny fiainam-bavaka ny fifampitondranam-bavaka fiasana ataon'Andriamanitra zany haminoana antsika ny sitrapony hahalalantsika ny sitrapony raha miala io taona zao isan-taona zao ianao zaraina teto ny tenin'Andriamanitra zaraina teto ny fampianarana maro samihafa zay fampianarana mahasoa fampianarana amin'ny fiainana engany mba ho hahatonga anao ahalala ny sitrapon'Andriamanitra zany voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindraka mandrakizay tabaka sika fona aminao zay Jesosy no ny fahalemenay tsy fahatanteranay ho tariny ny fanahynao mandrakarivo zay mba andeha araka ny sitraponao dia amin'ny anaranao no angatanay zany amen